Ao atsimon'ny Fandriana, district-n'ny Fandriana sy ao atsinanan'ny district-n'ny Distr ao somary varabaratra kely no misy an-Alakamisy-Ambohimahazo. Araka izany agnaran'izany moa dia alakamisy ny tsena ao, ary ny Tsenan-toaka gasy no tena isarihako ny saigna amin'ity indray mitoraka ity. Tsy dia tsara ny hanaovana resaka be fa aoka ny sary no ilaza azy. Ny ohatra raha dia lana regny sara zany mety va dia Ohatrany amin'ny tsena rehetra moa, indrindra fa amina zava-pisotro misy alikaola ohatran'ny tony dia maimaim-poana ny fagnandramana. Nitetitetiky mba hividy aho fa nahita an'ity fagnandramana indray mandeha ity, najanoko ny fanapahan-kevitro. Mbola mandeha ihany ny saiko hoe nahoana re itony toaka itony no tsy amoahana lalàna alalahana ny fivarotana azy mifanindran-dalana amin'ny fivarotana toaka ohatran'ny tony matetika ny tsaky. Dia ny fiveloman'ny olona rehetra any ambanivohitra indrindrandrindra dia miankina amin'ny fivarotana toaka sy fanamboarana toaka sy fividianana toaka sy fisotroana toaka, ary indrindra moa fa ny fomba amam-panao na ankaratsena na ankasoavana dia ampiasaina toaka aby. Tsy lasa danja eo akaikiny eo ihany koa ny mombamomba ny paraky izay lazaina fa paraky gasy. Misy ny zanaka paraky gasy amidy, dia misy ny paraky efa vonona ny kosehina mba ho arapaka. Paraky gasy, toaka gasy, samy raharaha ny lalàna aby ireo